Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Matetika no miverimberina eo amin'ny vavan'ny olona ny fitenenana hoe maka leo le fiainana, leo miaina azany. Na dia hoe vokatry ny fahazarana fotsiny aza ny anononantsika ireny teny ireny matetika rehefa misy zavatra mahasorena na mahakivy antsika, dia tsaroa fa hisy fiantraikany amintsika izany rehefa mitohitohy hatrany ny famerimberenana azy. Koa manomboka anio ary soroy ary esory tsy ho tononony ao amin'ny vavanao intsony ny teny hoe leo miaina, maka leo zao, maka leo ry, fa aoka hiaina ampahazotoana tanteraka. Mitsikila landava miomeza rehefa misy fotoana azonao anaovana izany, eny fa na dia hoe mety tsy dia hisy antony loatra aza. Mitiava tsy misy takalony, fa aza miandro tiavina vao mity. Rehefa manao zavatra iray ianao dia mametra tanjona na inona izany na inona, dia menara miainao amin'ny fonao rehetra. Aza manao lolo-po fa mahaiza mamela heloka. Ary ny lehibe indrindra dia apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha toa ka dia hiaina amin'ny mpifaliana ianao. Farany rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Korintianina 2:13 andininy 2:12. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahantsika ato anatin'izao fandaharana izao, miaraba ny mpiaino rehetra. Engane hitondra soanao ny fandrenesanao ny feo ny fanantenana. Tsy anenenan'io. Tantara no soratany Zoanitra, andrenesanao ny Nartina sy Rila. Ody ny ato, ody romoa, dry, fa aiza ary ny olona to tsisy mamaly le ritsya. Trondro zany lokany zareo ato zany ity, aiza ary ze olona e. Oa, dray, mandroso aty an-dakozia ry Bezily a. Dre, aza mihafahafa fa tsika samysika ihany io e. Ary no everiko tsy misy olona ny ato nefa misy loka manitra dia manitra ery e. Aisy no mikarakarato. Ie, ka tsy ao raha matoa de tsy maintsy ny tena ny mahandro e. Ay, mba mifanampy e. Andraso aloha tapoako rano kely ty fa mbola tsy masaka izy zany ko. Oy, to trondro ray vilany romoa, reo ve ho lany? Lany foana io ry Bezily a. Ny ato an-tranonay ane mahazo tomana rehefa trondro loky e. Ay, mo voaloham-bokatra tiany atambaro io de mba atao misimisy ry sia. trondro teo atambarinareo rio voaloham-bokatra hoy se.
tena betsaka trondro ani zany ao atambarinareo ka niompiana mihitsy angereo ay zay no mahatonga ny fefoloanay ho avo marina zany ary efa voamariko mihitsy reo fa tsy azoko a-tsaina hoe iompiana trondro no antony tsy efa tsasa metatra ve ny avy ny fefoloanareo io zay mihitsy eno a 50 santimetatra zao ny abean'ny fefoloa eo ambony ay 50 santimetatra tahak'izay koa ny avony de ho asetia akoatra n'io fefoloa avo de avo io ve mbola misy fikarakarana hafilaina tao amin'le fiompiana trondro an-tanimbary se raha ty azo vokatra tsara se de tsy maintsy asiana dobo fieren'ny trondro ny tanimbary fa inona no anton'izany dobo fieren'ny trondro zany anga tsy ampy le fefoloa efa avo be io tena ilaina ny dobo fieren'ny trondro fa naony mba handefasana an'ireo zanatrondro alohan'ny fanetsana ary tsy zay ihany fa rehefa miavavaritsika indry se ty de ahena ny rano de any amin'le dobo fierena no natao hieren'ny trondro amin'iny fotoana iny azoko ao amin'le dobo fierena zany no natao hipetrahan'ny trondro rehefa misy asa mety andritana rano atao eo amin'ny tanimbary raha izany zay mihitsy rehefa mangatsika ihany koa ny rano any anaty vary any de any izy no mimery zay arak'le anara mihitsy azo antoka marina raha misy an'ity dobo fieren'ny trondro ty fa ho tsara ny vokatra ho azo ka jereo fotsiny rangaty trondro be anareoko marina ni zany zay aneny mahatsara an'le miompy trondro atambary ry bezily izy aloha fomba tehinana trondro de mba afaka maka atray raha tsy manam-bola afaka mivarotra zay aneny tsy maheo andramatoria ay lasa ny varotra trondro sambatra kosinareo romoa sady karaza trondro vavety le ompianareo raha ny fahitako reto ambolany reto tena marina trondro karpa no ompianay eno anisan'ny trondro mora mitombo mantsy izy ty de io aloha no naresy lahatra sady efa hitatsika zao ny vokany andeha mba iompiany ko ary moka tena mampitsiriritra ny filaza ny sesy ny fahitako azy eto marina mo miopiry bezily fa tsy hanenena n'io edresy ho atao mitsarisetia raha maniry ompitrondro an-tanimbary zany ianao de ataovy avo mahatratra 50 santimetatra ny fefoloa na ny tahalaka de tahak'izay ihany koa ny habeany eo ambony 50 santimetatra ny velaran'ilay tahalaka zany akoatr'izay de mahasoa ny fiompiana trondro an-tanimbary ny fanaovana dobo fieren'ny trondro ny antony io moa de antrotsahana ireo zanatrondro alohan'ny fanetsana natao heren'ny trondro izy rehefa mangatsiaka iny ny rano any anaty vary na ihany koa rehefa miava na misy fikarakarana hafa ka tokony anenana ny rano ao an-tanimbary na andritana ny rano ao an-tanimbary tsara ny manamarika fa any amin'ny faritra iva indrindra ao amin'ny tanimbary no asiana ny dobo fieren'ny trondro ka tahak'izao ny haben'io dobo fieren'ny trondro io 2 metatra sy 20 ny habeny ary 80 ka hatramin'ny 20 santimetatra ny ahavony miala eo amin'ny tanimbary de izay no mbola miampy ny ahavon'ilay tahalaka na ny fefoloa zany izay 50 santimetatra tsy tafiaraka ao anatin'ilay 80 ka hatramin'ny 50 santimetatra zany ilay ahavo sy ny tahalaka fa akoatran'ilay 80 ka hatramin'ny 20 santimetatra ny fefoloa na ny tahalaka
izay 50 santimetatra ny avony. Ilaina indrindra ireo mba hatsara ny fiompiana trondro an-tanimbary atao, andramo fa tena mahasoa. Dia izay koa aloha ny mamarana ny fandaharana asa tontolo iainana amin'ity androany ity, zohanitra ny nanolotra izany ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika mandrapitava tompoko. Radio femo ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. bofaly miarahabanao rolahy, bofaly mamopoka ambaravara ao hilera ity saotsindragnahary koa antragnonao atoa. Mialohan'ny hanindinitsika ny baiboly ary moadia handehetsika hivavaka itseky. Ndragnahary hagnaboagny nahary anay nagnomianay ty fotoa toy koa iry heo handinihanay ny teninao, hijinganay ny sitraponao, fohao ny fonay, fohao ny sainay, ary miteza ry mihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha ho volagny androany. Nagnaranao Jesosy ro angatahako sao avaka sao. Amen. Apokalipsy toko faha 7 gn'andininy faha 9 sy gn'andininy faha 7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra, nanana filasan-tsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorana n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary miankohova ao alohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matahorana ry Nagnahary. Izy volagna anjely voalohany ny teny voalohany volagniny dia hoe matahora. Amin'ny bolana toko faha 10 andininy faha 7 ny fahatahorana Nagnahary mahela velona, fa la iesy matahotra Nagnahary hafohezigny fiainao. Mahela velo koa ny matahotra Nagnahary. Misy raha miseho andagnitsagny lafa tsika matahotra Nagnahary. Ngambony tany eto dia zao fitahia safononoky. Problemintsika eo raha misy asa zakatsika vao, fitahia fahasoava, fa andagnitsagny misy raha hoy zao. Amin'ny Malakia toko faha 3 andininy faha 10 Malakia toko faha 3 andininy faha 10 Ary tamin'izany zay rehetra natahotra an Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova ny haino ka nandre zany, ary nisy boky nisorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Ka zany misy boky sorata ho an'igny olo anorata hoe iano natahosahy, zany hoe iano nitandrina ny didiko, iano ro natahosana hendry soa nankahalany raty nandroany le misy boky sorata tia agnatrehan-Dragnahary mihitsy ro anoratany io. Ka izao la ia matahotra Dragnahary, la ia mitandrina ny didiny mankahalany raha raty aby, dia zao misy boky soratana andanysagny mirakitsy gn'agnarana hoe nitandrina ny didy olo raiky toy, injara hitoy, inahota toy. Laha jerenao ny Levitika toko 20 dia zao fitahina sy ozona. Tahiandry Nagnahary laha ohatsy ka mitandrina ny didy 10, ozondry Nagnahary laha ohatsy ka tsy tandremanao didy 10. Zay ny fametinana amin'ny Levitika toko faha 20 Fa amin'ny Levitika toko faha 27 izy dia nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolokarena. Voady zao ny rakitsy zao, fanatitsy zao. Dia amin'ny toko faha 17 tao dia andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha 17 any dia misy fanatitra omeny olona tany, olona, hanagna, biby fiompy amenan Dragnahary. Masina dia masina Dragnahary igny, ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valeran'ny raha toy, zao ro peheva ao, zao ro aloha ao amin'ny drala io. Dia toy iza raha igny amin'ny andininy faha 30. Ary ny ampahafolony vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sady any Jehova, masina ho an Jehova zany, raha iabiaby hanagna iabiaby avy amina ao zany
any Jehova, avy am Jehova io, ka ny ampahafolon'io tany ambary aomby ihareanao ny varosinao ny am benefisinao, apahafolo ny benefisinao, apahafolo ny karamanao, de zao any Jehova izany. Fa tsy anao laha mimpolo tsika Malaki toko 7:3, Malaki toko 7:7 misy resaky le bevata ao, resaky la tena vata eto fanaovandragnahary amintsika olombelo ao. Malaki toko 7 manomba amin'ny 7 hatramin'ny andro ny razanareo nareo de efa niala tamin'ny liliko nareo, tsy nitandrina andrany didiko zany nareo, ka zao Ndragnahary mikaiky hoe mimpolia agnamiko mba himpolia aminareo koa raho hoy Jehova. Titsika ny olombelo mbo mamaly, akory moa fomba himpolianay? Mamaly go Ndragnahary, handravan-Dragnahary gn'olo, handrava go va nareo. De mbo mamaly tsika olombelo, ino moa handravanay anao, ino moa handrobanay anao zao Ndragnahary? Mamaly Ndragnahary bakeo amin'ny 15 tapany faray hoy, amin'ny 10 sy foanatitra vokany 15 voaozona amin'ozona ianareo re firenena rehetra zao. Antso am'izay gn'atao Ndragnahary amin'ny 10 hoe andesonareo ny 10 rehetra ho ao an-trano firaketako. Didy sy ny tandreman'olombelo hatramin'izay zany niala tamin'ny didy nandika ny lilina Ndragnahary olombelo, tsy natahotsy Ndragnahary sy nagnampolo ny fanatra sy ny ampahafolony eo Ndragnahary, nareo voaozy nareo lasa mampoly an'io, ampolio ny ampahafolon'io. Nainay nareo tsy nrazanareo liany tamin'ny razanareo tsy nitandra an'izay didy zay, ka zao mimpoly amiko nareo de mba himpoly amireo. Laha nareo zany tsy mimpoly amiko amin'ny alalan'ny fiporofoanareo anazy, ho porofo hoe tena mimpoly amiko nareo mifameranao ampahafolo sy fanatra, tsy afaky himpoly aminareo aho. Ka io raha fitahia aminareo io de ihozona ho anareo koa io, ary tsy hipetraka aminareo io, miditsy amin'ny kiloadoko io, miboaka amin'ny makarakara io, ary hahazo-drala ihandroany fe tsy haharitsy vola raiky, tsy haharitsy tao raiky, fe hanagnanao million maromaro ho voaozona io, ary tsy hanahanagna sasia. La ohatsy ka tsy hendry, la ohatsy tsy magnaraky ny sitrapondragnahary, la ohatsy tsy mitandrina dindrangnahary, la ohatsy tsy magnampoly io mpahafolo sy fanatitra io. Aloavo amin'Ndragnahary, ampolio amin'Ndragnahary gn'ampahafolony, ary manao fa fanatitra. Ka atao amina lahelo, ka atao amin'ny fo hoe te homeko Ndragnahary aby zany ny ampahafolony karamako, tsy raha hanao aby igny. Efa namory drala, efa namory fahasalama, efa namory tanjaky Ndragnahary aby nanao an'izao, fa mba ho fiara-miasa any aminao de zao ampolio gny ampahafolony. Firy moa valeran'ny tanjakinao? Karamanao ataotsika mikarama efa tsy hetsy riha, le efa tsala avao gny vilin'ny fahasalamanao nahazoanao an'igny, efa tsala avao gny vilin'ny fiaignanareo menakavy eo. Vandy zay. Matahora Ndragnahary omeo voninahitsy. Laha tonga ny andro fitsarana, ny agnaranao fa ho hita agnatin'ny boky io, ho hita sa tsy ho hita? Laha tsy ho hita ao, le mampamangy eo ty fiaignanao. Ndra nivavaky nanao akory fe tsy mitandrina neo didy io, ozona kory ho azonao. Tsy natoko tamikely anao, tsy ho tendren-Dragnahary hanpanapaka ny be zao, ary tsy ho tonga aminao mihitsy ty hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsy ho azonao zany satria fe ny agnaranao tsy hita agnatin'ny boky igny ao. Tsy natahotsy Ndragnahary iha, tsy nitandrina ny didiny iha, tsy namerina ny ampahafolony sy ny fanatitra iha. Ka magnategna hahazo fiainana mandrakizay iha, la tsy manao fanatitra sy mampoly ny ampahafolony. Pitoriteny toko 12. Pitoriteny toko 12 ka ny andininy 13 sy 14. Ary rehefa re zany rehetra izany, de zao ny farany teny: Andriamanitra ro atahoro, ny didy ro tandremo, fa izany no tokony hataon'olona rehetra. Fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny amin'ny zava-miafina rehetra na soa na raty. Ka izao rehefa re aby safandragnahary ny raha toroteny abiaby maro aby re zao, de zao Ndragnahary ro avakao, ny liliny ro tandremo didy folo, ampolio ny fanatitra, ampolio ny ampahafolony ro lahy, i miantoka amin'ny fitsaranao, miantoka ny fahatafavoaha ao amin'ny fitsarananao io. Ndre tsy zay, ndre ny fikahe Jesosy anao avao hoe iaho namorona anao, iaho nagnomenao aby io, ampolio amiko ny ampahafolony. Ndray zay avao ni naboaky ny lily raha io, ka antso aminao amin'ny toy androany toy, himpolitsika amin'ny Apokalipsy toko 7 andininy 7 igny. Izao ny vakiny amin'ny agnaran'i Jesosy hoe matahora Ndragnahary omeo voninahitsy, fa tonga ny andro fitsarany. Ndragnahary ny tahy anao,
Dragnahary hitantana ny fiainganao ka manomboka amin'izao iha hagnampolony ny fanatitra, hagnampolony ampahafolony hitandrina ny odidy faraka ambiny folo ary ho vokatsy ty fiainganao. Dragnahary lay hitahintsika iaby hivavakitsika. Dragnahary namoro anay, Dragnahary nagnome anay ny raha iaby rizao, Dragnahary nagnome anay ny rivotsy, Dragnahary nagnome anay ny sakafo iaby sy ny tanjaky iaby. Misaotra anao zahay nampitampoly in'izany lesona zany, mampahatiaro anay ndraiky ny lily tokony ho tandremanay. Jesosy io vonoa ny helokonay laha ohatsy ka tsy nihevitsy ny agnaranao zahay fa nandeha araky ny sitraponay, ary manomboka amin'izao dia hatahosanao zahay, hihainy ny feonao zahay, ary mba ho soratanao amin'ny boky ao an-danitra ny agnaranay, ka lafa avy ny fitsarana dia ho hita ao ny agnaranay ery handovany ny fanjakana miaraka aminao koa izahay. Jesosy io amboary ary ny sainay, amboary soa ny fonay, ny agnaranao Jesosy no ngatako zany vaka izany. Amen. Dark ny ambasadora. Ny androko, ny fiainako, nao lava na fohy, omeko anao atolotro anao. Miarenako, fananako, ny fitiavako, omeko anao atolotro anao. Miasa ny tanako, ny hery ananako, atolotro anao iray, anompoko anao. Ny foko sy saiko eniatra miniaiko, atokako anao iray, anompoko anao. Tsy efa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Reo avako sy namako, iriko Jesosy, ompanomponao anarakanao. Anolotra ny fiainany eo an-tananao, tsy alaminao na ino nanso. Miasa ny tanako, ny hery ananako, atokako anao iray, anompoko anao. Ny foko sy saiko eniatra miniaiko, atokako anao iray, anompoko anao. Miasa ny tanako, ny hery ananako, atokako anao iray, anompoko anao. Ny foko sy saiko eniatra miniaiko, atokako anao iray, anompoko anao. Fahasalamana voalohan-karena, kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako, harena ny fahasalamako. Tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsara nampiasa. Fondaharana ara-pahasalamana
iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny Dr Ivra Velson, filompanorona ny ONG Sixwab. Dia faly miaona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana iresahana mahakasika ny fahasalamana ity. Miarahaba tompoko ary mirary ny sosiny tsara ho anao eo ampanarahana hatramin'ny farany ny fandaharana. Fandaharana ara-pahasalamana ny resaka mahasarika ary tokony ho henon'ny rehetra izany, satria ny fahasalamana tsy tongatonga ho azy fa vokatry ny fikolokoloana ny vatana ho salama ny mahatonga an'izany, ary tsy vitany hoe ho salama fotsiny fa mba ho lava andro iainana. Efa sasamiandry ianao, tsy ho beresaka intsony izay naritiany ny eto amin'ny fanolorana iaraka amin'ny Elion Andriamitansoa sy Dokotera Ivra Velson ianao ao anatin'ity fandarana ity. Ny amin'ny tian'io ity ny momba ny maso, ny tsara ho fantatra mahakasika izany. Efaly miaraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ny fandarana mahakasika ny fahasalamana eto amin'ny onjam-peon'ny radio Adventiste Resa-pirenena. Miaraka amintsika eto ny Dr Ivra Velson, efiarahantsika mpiaino mahalala mihitsy izy manero an-tany. Miarabanao Dokotera. Manahola tompoko. Inandray no voandalana hoentinao ho an'ny mpiaino antsika? Voalohany aloha dia manolotra ny arahaba ny mpiaino rehetra izay any an-tokantrano any na amin'izay toerana izay mety ahafahana mandre an'izao onjam-peo izao ary eto dia manararoatra kely na manahelian ny ankasitraka ireo olona maro izay miantso, ary misy sasany moa izany avy toerana lavitra mihitsy kanefa tonga eto Tananarivo mba hiona amin'ny tenako mba ahafahana manatsara an'izay fahasalamana izay. Araka ny efa fantatsika moa izany ny zava-dehibe amin'ny ity tanjona kendrena ity zany dia hoe hanana ny fahasalamana tsara ary ho ela velona. Izay moa zany tena tanjona amin'izy ity, ka tsy zavatra ray ihany zany no resahana fa ny vatana ray manontolo zany no tokony ho resahana rehefa misy ny resaka momba fahasalamana. Izay indrindra ny antony iresahana momba maso fotsiny, satria maromaro mihitsy misy ankizy kely zao ny anao tsika tamin'ny radio dia tonga tany ampiasako le olona le ray aman-dreniny tondra le zazakely miaraka amin'ny solomaso kely tena lopy mihitsy, fa maninona ty zanakay ty ary ny zanakay rehetrarehetra dia lasa manao solomaso daholo. Zany zavatra zany mila fantarin'ny olona zany zavatra zany, ary tsy hoe zay olona rey zay ihany no manana olana ramaso fa betsaka, tena betsaka mihitsy. Ka izay zany no andeha ho resantsika fandarana 3 na 4 eo angamba mety avitantsika an'izay dia zay indray zany no ho resantsika. Inona moa le maso aloha? Zay zany ny fantaniana mety apetraky ny rehetra hoe inona marina moa io maso io. Reto dia mahatsiaro an'le teny ao amin'ny Baiboly hoe ny maso no jiron'ny tena. Jiron'ny tena. Raha vao maizina io maso tsy zavatra manjary tena fiainan'ny olona anankiray. Afaka maly mihitsy namana Elian ny tendrim-pianao dia nezako ny tapenana amin'ny masoko anankiray. Fa tena zava-doza mihitsy satria tena mikorotana tanteraka mihitsy le fomba fijerinao an'ilay le clavier rehefa nitapenana ny maso anankiray hoe andramako tapenako ny masoko anankiray tena zava-doza mihitsy ka le izy maika fa hoe maso anankiroa mety ho voa ary tena misy fitotonganana mihitsy ny fiainan'ny olona anankiray rehefa maso io no voa. Ka iresaka maso tsika, inona moa ny maso? Ny maso aloha zany dia fitaovana anankiray ahafahantsika mahita, fa izao ahoana fomba ahitana? Zay zany zavatra ho resantsika zany. Androany ohatrany hoe ivelatra kely mihitsy ako amin'ny resaka anatomia, zany hoe ny firafitry ny maso io amin'ity tapany voalohany ity zany resaka kely amin'ny firafitry ny maso. Ahoana
ny fipetraky nyo fahitana io zany hoe ny zavatra rehetra zay hitatsika dia manome hazavana ny zavatra tsy hita no tsy manome hazavana zany hoe enao zao mahita ana dikan'izany misy hazavana alefako apitako any amin'ny masonao de enao koa zao hitako dikan'izany a misy fahazavana arakaraka ny andehananao lavitra na zany zao mandeha anao miakely le hazavana avy any aminao miampita ty amiko dia mia tsy hitako tsy kelikely anao rehefa lavitra loatra anao tsy hitako tsony ianao satria tsy tonga ty amiko tsony ny hazavana avoakanao zay zany le izy ka io hazavana io a rehefa tonga ao anatin'ny maso a dia ampitainy maso mankany amin'ny atodoha ampitainy maso mankany amin'ny atodoha zany hoe ny fahavoazana eo amin'ny fijerena zany misy zavatra maromaro voalohany le hazavana miditra avy aty ivelany miditra ao anatin'ny maso eo de misy antony anakefatra mety tsy ahitana ary miainga avy eo amin'ny maso mankany amin'ny atodoha le afatra zany a tsy maintsy tongany amin'ny atodoha zay vao interpréter zay vao hoe fantariny hoe inona moty na iza iry ka ao anatin'ny maso misy faritra efatra izay transparent zany hoe ohatra zao am'ty studio ty zao a raha ohatra misy olona tsy ambatika tsy de tazana satria transparent le fitaratra zany transparent de tazana ny olona ao ambadika ao fa andao ane kikisatsika ity fitaratra ty rehefa kikisatsika ty fitaratra ty a dia manomboka tsy hitatsika ara-dalàna ny olona ao ambatika ao satria lasa opaque le fitaratra ka ny masotsika dia misy faritra efatra transparent zany hoe ny hazavana dia manavatsava n'ireo faritra efatra ireo ka ny ray am'ireo fotsiny no lasa tsy transparent de fa midina ny fahitana zany hoe raha vao ny ray am'ireo fotsiny simba zany raha ny ray am'ireo fotsiny simba de tsy tafita le hazavana de zay zany lay momba ny maso aloha zany hoe tany saiko vetivety indrindrandrindra ho an'ny mpianatra moa zany mety ho intéressé am'izay zavatra zay faritra efatra ireo le hoe milieu transparent de l'œil ny voalohany de ny cornet eto ambony eto le vao hita vao tazana eo io ny atao hoe cornet izy io transparent io ka raha ohatra io no kosikosehana amin'ny tanana vao kikikiki isan'andro dia lasa tsy transparent tsy mety hoe zany dokotera le mikosomaso tena tsy tsara mihitsy mikosomaso matetika ity indrindrandrindra mangididy aloha de kosikosehana io maso fa inona ny atao raha mangididiko sana de rehefa mangididy aloha zany de aloha sasana ny maso sasana ny maso satria ina ny antony mampangididy ny maso moa zany ny antony mampangididy ny maso a ndraindray misy vovoka na setroka izay miteraka irritation am'le maso ndraindray misy zavatra ataontsika hoe ohatrany hoe sakay ohatra zavatra produit corrosif isan-karazany zany hoe tonga eo amin'ny maso dia ohatra zao be debe mihitsy ny olona zao a mamangy fahoriana de latsaka ny ranomaso na tsy tehitomany aza ina ny antony satria lay razana vo avy nasiana formol de le formol lasa ohatrany mianaka ao anatin'le efitra misy an'le razana de zay olona mandeha ao na de tsy tehitomany aza de lasa milatsa-dranomaso azy satria produit irritant le formol ka betsaka ny produit irritant zay mahatonga irritation amin'ny maso manjary mangidihidy de ny tsara indrindra dia ny manasa maso ary ny ranomaso ane ny ranomaso ane de tsy inona fa karazana rano anasana n'lay fitaratra zay maloto isaky mikipytsika ao anatin'ny ray minitra eo amin'ny 5 mikipy eo ny masotsika iny zany ohatra ny essuie-glace izy iny ohatra ny essuie-glace hoe fafana ny maso itsika mikipy iny voajanahary iny fa rehefa tonga ilay hoe misy mangidihidy mihitsy hoe misy zavatra tafiditra ao a dia aleo sasana ny maso misy fifandraisiny mihitsy zany amin'ny fahadiovan'ny tontolo iainana tena ngeza be mihitsy ny raikitry ny tontolo iainana amin'ny fahasalaman'ny maso
tena ingeza be ary za moa zany de miteny amin'ny olona foana tsara ny miainany ambany vohatra satria ny fiainana ny ambany vohatra madio ny rivotra tadidio fa ohatra zao voaingana kely a nisy mpiasan'ny fahasalamana tonga teto Antananarivo teto a avy any andafy any izy io avy amin'ny ministère ny santé no nanafatra azy ohatran'izany de niteny izy hoe tsy tamana eto Antananarivo amin'ny eto aminareo eto aho izy maloto loatra izy ty tanàny ty fa lasa mangididy ny masoko izy izy lasa mangididy zany hoe setroka tômôbila rehetrarehetra mivoaka reo a tonga ny amin'ny masontsika daholo ireo setroka isan-karazany mandoro briky isan-karazany mandoro zavatra reny rehetrarehetra reny de misy akony amin'ny maso daholo ka tena zava-dehibe mihitsy a ny fahadiovan'ny tontolo iainana raha ohatra tsika te hanana maso ara-dalàna tsika mety tsy mahita maso an'lay loto mandeha ny amin'ny rivotra fa ny fiatraikany zany tena ratsy de ratsy tena ratsy mihitsy ny fiatraikany ary izay ny antony hoe mba tokony hiezaka sika ny iaina any amin'ireny tontolo ambany vohatra reny satria madio le tontolo iainana madio le tontolo iainana dia misy fiantraikany amin'ny maso zay fahadiovana zay anome ohatra anankiray indray ahako mbola eo am'le faritra voalohan'le transparent fotsiny zany ny resantsika mbola eo amin'ny faritra voalohan'le transparent le atao hoe cornet zany ny resantsika anome ohatra anankiray aho misy ny olona tonga any amin'ny hôpitaly tonga amin'ny hôpitaly le olona anankiray a de hodidiny izy ohatra de asiana oxygène izy tadidio fa iny oxygène iny a dia gaz inflammable mandoro io gaz io raha be loatra le oxygène omenan'le olona de mety misy lasany amin'ny masony iny oxygène iny ary animbany masony zay zany hoe io tontolo iainana zay iainantsika io efa misy fatrany normal napetrak'Andriamanitra hoe zao ny fatra normal ny oxygène izay mahatsara ny masony olona anankiray zay zany le izy ka raha ohatra misy olona anankiray sepotra de avy ianao ao kopikopahana kely de tsy mety iny azo kopahana izy fa alao tapenana amin'ny masony satria manafaingana ny fidiran'le oxygène mankany amin'ny mason'le olona izay kopikopahana zay le olona indrindrandrindra reo miasa mikasika ny soudure misy boutaina oxygène ampiasaindrareo de mivoaka le oxygène kanefa mbola tsy aprehetiny le izy de tonga ny amin'ny masonao any iny tena tsy tsara izay zavatra zay be debe zany ny fitandremana zay tokony ataotsika be debe ny fitandremana tokony ataotsika efa manana tontolo iainana napetrak'Andriamanitra isika de ireo no ajaina aloha ireo no ajaina ka hito moa zany afatra ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehefa mame oxygène olona tsika tandreny masony tsy ho tratrany oxygène fa manjary manimba vetivety lay faritra atao hoe transparent eo amin'ny maso de le atao hoe cornet anisan'izany koa ny hazavana be loatra rehefa mijery an'io masoandro io isika mazava loatra io masoandro io ary tony atao hoe jeu de lumière zay ataon'ny olona itony mazava loatra izy io ary izay zavatra zany hoe azavana be loatra zay manimba n'le milieu transparent ankoatran'io ny hafanana tena manimba mihitsy raha ohatra hoe misy afo mirehitra de mandeha ho akaikin'le afo mirehitra anao mitanynafo ataotsika de le hafanan'le afo miditra ao amin'ny maso de manimba n'lay faritra transparent zay zavatra zay tena manimba n'le faritra transparent zay zavatra zay ka tsy ny radiation any amin'ny masoandro ihany zay ohatra hoe resaka nucléaire zavatra ohatran'izany no mety animba ny faritra transparent maso io de ny cornet fa na de eo azavana hitatsika io na ny hafanana zay hitatsika zany hoe reny rehetrarehetra reny zany mila fitandremana avokoa zay zany ny faritra voalohany faritra transparent voalohany
mangarahara eo amin'ny mangarahara zany hoe ahafahan'lay hazavana miditra makany anatiny any miditra ny anatiny fa raha vao tsy afaka miditra amin'io faritra io lay hazavana dia tsy mahita ianao satria tsy ahita ianao ary tsy miampitany amin'ny tsy miampita amin'ny atidohany mihitsy ny afatra ny hazavana zay raisy ny maso zay zany ny faritra voalohany. Ny faritra faharoa dia ny atao hoe humeur aqueuse. Izy io zany tsy ranoko anankiray. Tsy ranoko anankiray ao amin'ny efitra aty anoloana ao amin'ny maso. Ny maso mantsy mizara efitra anankiroa, cavité anankiroa. Ny aty anoloana atao hoe cavité antérieure, dia ny aoriana cavité postérieure. Zany hoe fitinoko kely aloha le izy. Ny rindrina aty anoloana zany a, io le milieu transparent voalohany dia le cornée. Io le faritra mangarahara voalohany. Rehefa afaka ny rindrina mangarahara io tsika dia miditra ao anatiny ilay efitra voalohany. Ao ny ahitana ny humeur aqueuse, io tsy ranoka izy io zany, tsy ranoka zay mangarahara ihany koa, ahafahany hazavana miampita. Dia ny faritra faharoa, zany hoe ny efitra faharoa any aoriana, dia io indray ny atao hoe cavité postérieure. Dia mbola mangarahara koa izy io satria misy tsy ranoka hafa kely, ohatran'ny lakôly zay izy io. Io le atao hoe humeur vitrée. Dia manelanelan'ilay ataontsika hoe faritra voalohany sy ny faritra faharoa, dia misy an'ilay atao hoe dioptre, l'antidioptrika zany izy io. Ireo faritra efatra ireo zany tany saiko le mandeha, ny cornée, ny humeur aqueuse, ny cristallin dia ny humeur vitrée. Ireo zany faritra efatra mangarahara. Tsy maintsy manavatsava an'ireo faritra efatra ireo ny hazavana zay vao afaka pitainy maso mankany amin'ny atidoha. Ka raha tsy tafapita ilay hazavana, dikan'izany tsy mahita tsika. Tsy maintsy miampita io hazavana io zay vao afaka mahita isika. Zay vao afaka mahita mihitsy zany ty maso ty dokotera. Le tsy ranoka zany, le tsy ranoka voalohany na le tsy ranoka faharoa, le ataontsika humeur aqueuse na humeur vitrée. Izy io zany tsy ranoka izay mangarahara, transparent ozy tsika teo. Raha ohatra zao maka rano anankiray tsika, rano amin'ny tavoangy anankiray tsika, dia misy olona anankiroa any andaniny roa an'le tavoangy, dia mifampijery amin'ny alalan'ny tavoangy izy roa. Dia tokony ifankahita ihany izy. Tokony ifankahita ihany izy, io misy olona ao ambadika eo satria mangarahara le rano. Fa raha andaotsika asitsika couleur io rano io, asitsika couleur ataontsika asitsika colorant menamena io, manomboka tsy hitanao le olona tsambadika satria lasa troublé, zany hoe lasa misy lokon'ilay tsy ranoka, dia afaka manakana ny hazavana tsy ampita. Zay zany le izy. Inona zany ny antony faharoa mahatonga ny io tsy ranoka io lasa maloto? Ohatra hoe ny tension ohatra. De satria misy lalandra kely zany madinika de madinika mihitsy eo amin'io maso io, ka raha ohatra vaky io vokatry n'le pression, n'le tension zany hoe lasa miditra ao anatin'le tsy ranoka mangarahara, le transparent zany le ra, de lasa maloto io. Raha ohatra voadotondro zao ny olona anankiray, de voadona amin'ny masony, de misy lalandra vaky ao, de le ra lasa miditra ao amin'le faritra mangarahara, de lasa miena ny hazavana. Raha tsy résorbé, zany hoe raha tsy trohana ilay ra, de tsy ahita tsara zany le olona rehefa avy eo. Fa eo amin'ilay humeur aqueuse ihany ho resantsika amin'ny fotoana manaraka moa ny atao hoe glaucome. Io tsy ranoka io zany misy pression normale izy io. Io le atao hoe tension oculaire. Zany hoe raha ohatra raisinao masonao de potsipotserinao ohatran'izao de misy pression izy io. Ohatra zao baolina anankiray popina izy io de feno rivotra de lasa miamaivana. Arakaraka ny anasiana rivotra betsaka an'le baolina miamaivana, fa zao miamanify ary mety ho vaky le baolina. De ohatran'izany keo masontsika. Misy tsy ranoka ataontsika hoe humeur aqueuse io zany zay mangarahara, fa misy fetrany ny abetsaka an'le tsy ranoka. Fa raha be loatra le tsy ranoka, dia lasa ibontsina be ny mason'ny olona anankiray,
ary tena zava-doza mihitsy zay zavatra zay moana atao hoe glaucome mbola ho resantsika manokana izay zavatra zay any amin'ny fotoana manaraka any. Inona no arovatena amin'izay indray? Fiarovana moa zany de ny amin'ny tsisiny loto eo amin'ny maso io satria lay masotsika zany mamokatra an'le tsy ranoka foana de mba hatonga an'le pression en équilibre donc tsy maintsy misy miditra tsy maintsy misy mivoaka ka le faritra mivoaka raha ohatra tsetsina raha tsetsina ny dalina de lasa feno rano ny arabe ohatran'izay zany ka lay fivoahan'lay rano lay fivoahan'le tsy ranoka raha ohatra tsetsina ka zay mahatonga ny glaucome anisan'ny mahatonga n'le glaucome ka io lavaka kely zay andalovan'lay tsy ranoka mila tsy tsentsina mihitsy afadina mihitsy matsentsina ka raha ohatra atsika zao ohatra hoe misy taimaso ny olo anankiray io taimaso amin'ny masony io a loto io ary mety anentsina ny lavaka kely io mety anentsina ny lavaka kely anome ohatra anao fotsiny namana Elian mba azahoantsika tsara inaka zavatra mitranga rehefa mitomany ny olo anankiray mamokatra ranomaso ny olona anankiray ary io ranomaso io tonga ao anatin'ny orona zay mahatonga ny olona mitrokatroka n'le tsy ranoka manao ohatran'izany satria le ranomaso ary ambony a miditra ao anatin'le lavaka kely de tonga ao anatin'ny orona tonga ao anatin'ny orona ka reo lavaka kely ireo zany a saropady be mihitsy ao ny atonga andreo tsy ho tsentsina ny atonga andreo tsy ho tsetsina de araka le teneniko teo a ny fahadiovan'ny tontolo iainana ny fahadiovan'io maso io a tsy hisy taimaso firy sasana ny taimaso diovina ny maso mba tsy hisy loto hipetrapetraka an'io a fa hanentsina n'io lavaka kely io a de hipetraka ny olana rehefa avy ao misaotra betsaka dokotera amin'izay fampidirana sady mitsara ho fantatra momba ny maso zay aloha zany fomba tsotra entiko anazavana azy amin'ny mpiaina ary izay ihany koa ny amaranantsika ny tapany voalohany amin'ity fandarana mikasika ny maso ity de amanaraka moa zany tsika de hiditra antsipriany amin'ny karazana aretina mety mahazo maso ary zay tena olana be deaibe mihitsy am'izao andro iainantsika zao zany zavatra zany de mametraka ny mandra-pioana indray amin'ny piaino a milarataby moa zany de omena foana 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 33 12 261 33 12 261 77 de misaotra betsaka dokotera fa hobetsaka reny fantarina vokatr' izay a tena hobetsaka fa ny azo antoko aloha zany raha fitinina de hoe mila tandremana ny maso mila mitandro ny fahadiovana isika raha azo ataonao mipetraka amin'ny faritra madio amin'ny tontolo iainana de zay ny tsara indrindra zay indrindra ny olona moa zany zao miezaka makany ambany vohitra isan-kerinandro mipetraka ny mihitsy zany ny mety mipetraka mihitsy ny mety ny zany raha azo fitina zavatra resanaka de misaotra indrindra dokotera miaraka taminay teto mazava ho azy fa tsy maintsy hitoy ny fandarantsika fa ny amin'n'itian'io ity aloha hatreo ny namaranantsika azy nisy ny torohevitra no meny dokotera tao a mazotomanao fampiarana fa zay nanao fampiarana nahita fahombiazana efa meny teo ihany koa ny laharana izay hahafahanao miantso azy aza mihafahafa mihitsy hitanao manokana ny ilay raintsika zay ny an-danitra de mametraka mandra-pitafa ho amin'ny fandarana manaraka indray azy raha sitrapololay nahary lay feo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana miarabanao indray ny mpiaramianatra aminao Eliandre Mitansoa atreto isika tao anatin'ny famakiana fianarana ny bokyny marika dia nahitan'ireo fariseo sadiseo mpitondra fivavahana samihafa
izay mitsikilo an' Jesosy amin'ny tany rehetra le na manirak'olona dia manantona mihitsy indraindray ary mametraka fanontaniana fandrika tsy ny alala ny fahamarinana fa ny amandriana an' Jesosy. Sy mba ny sain'izy ireo mieritreritra hoe ahoana moa ty zanaka mpandrafitra ity tsy nianatra niaraka taminay na nampianarinay kanefa tena lalintsaina mahalala ary mahafe zavatra be dehibe mihoatra noho izahay. Zany toejavatra any mbola mitohatra amin'izao hoe raha mahita olona tsotra tsara ny fifandraisany amin'Andriamanitra ary mahafe tsara ny fahamarinana mihoatra noho izay no heverina fa nianatra lalina momba n'izany dia miteraka fielonana re zany miteraka fielonana zany ary matetika aza dia tadiavina amin'ny fomba rehetra anapitehina ny fiainan'ilay olona ary mpitondra fivavahana matetika fa tsy mba olo-tsotra kory ny miezaka manao an'izany. Zany dia zavatra efa nitranga tamin'i Jesosy. Mbola mitoy ve zany fanatonana an' Jesosy hametraka fanontaniana fandrika izany. Ndeha ho toizantsika ny fiaramianatra amin'ity anio ity ary hianarantsika ny amin'ny didy lehibe indrindra araka ny fampianarana ny meny Jesosy. Marka 12:7-8. Marka 12:7-8. Dia nanatona an' Jesosy ny mpanoradalana anankiray izay fa nareny ny andiny hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy dia nanontany azy ty mpanoradalana ity. Fanontaniana napetrany dia hoe ny didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. Araka ny mahazatra an' Jesosy moa dia manararoatra foana izy ny zarany fahamarinana rehefa misy manontany. Na fanontaniana fandrika io na tsia. Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao miainoa ry Israely Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Deuteronomia 4:5-5. Ary ny faharoa dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy 17:17. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Dia hoy ilay mpanoradalana taminy, marina izany tompoko. Tsara ny lazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny otia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny otia ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary hitan'i Jesosy, rehefa hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena ity mpanoradalana ity, dia ho izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dia tsy nisy tsony mosa nanontany azy taorianan'izay. Asa raha voamarika eo fa saika mpitondra fivavahana nanohitra an' Jesosy, namandrika azy, niandrikendry-toana ny amin'izay fihetsika mety ho diso azo hiampangana azy no hitantsika hatramin'izay. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia hafa kely. Ny fiainon'ny mpanoradalana anankiray, ny fifandirana sy ny fankasitrahany valinteny nomeny Jesosy dia maneho fahitsiana sy herim-po teo anatrehan'ny fankahalana an' Jesosy izay tena nanjaka tamin'izany fotoana izany. Vahoaka ty azy fa ireo mpitondra fivavahana dia velom-pelonana sy manenjika mitady ny fomba rehetra hamandriana azy. Omora kokoa ny olona iray na dia izay niombon-kevitra tamin'i Jesosy aza ny mangina ka mitazana fotsiny. Tsy izany anefa nataon'ity lehilahy ity. Ny zavatra manandanja indrindra amin'ny fivavahana no noresahan'ity mpanoradalana ity raha nanontaniny amin'izay didy lehibe indrindra izy. Tamin'ny pahatsorana, tamin'ny fomba mazava no namaliany Jesosy an'izany. Ary namerenany ny teny ao amin'ny Shema, ina moa ilay hoe Shema, fanekempinoana ao amin'ny fivavahana jodaisma izany. Ary voasoratra ao amin'ny Deuteronomia 4:5-5. Deuteronomia 4:5-5 ireo teny nataon'i Jesosy. Ny didy lehibe indrindra hoy Jesosy dia ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra. Izany hoe fitiavana an'Andriamanitra amin'ny mahaenao anao manontolo mihitsy, fa tsy amin'ny apahany fotsiny amin'ny tenanao na amin'ny apahany fotsiny amin'ny fotoananao. Manome valiteny fanampiny ho an'ilay mpanoradalana Jesosy amin'ny fanambarany ny didy faharoa manandanja indrindra
dia naveriny indray izay voalaza ny testamenta taloha ao amin'le Levitikosy 7:7-8 dia ny fitiavana namana tahaka ny tena. Misy manontany hoe ary toa misy baiko ny eto hoe tiave azo atonga no manery ny fitiavana tahaka an'izany ny baiko ny fitiavana. Ny tontolo-kevitra ara-kolontsainy io didy io tamin'ny fotoana ny lazana azy eo amin'ny Deutéronomie dia manampy antsika atakatra ny tianambara amin'izany. Avy amin'ny fifanekena tamin'ny andro fahiny no niaviany io fomba fiteny io. Ary fifanekena fa tsy fifanirena. Ka ny teny hoe tiava dia manondro ny fitoerana ho mahatoky amin'ireo zavatra takiany fifanekena sy ny fanatanterana an'izany ampahatokiana. Arak'izany na dia tsy manilika ny fihetsem-po lalina mampifamatotra ny rotota izay nanao fifanekena amin'ny mpitiavana zany dia mifantoka kokoa amin'ny fanehoana eo amin'ny asa izay atao ny fahatokiana. Hafa noho ny hafa rehetra ity mpanoradalàna nanatona an' Jesosy ity. Tena tsopo rehefa naheno ny fanazavana ny valiteny izay nataon'i Jesosy tamin'ireo namandrika azy. Ary tsikatsaina ny fiketronan'ireo mpitondra fivavahana raha nahita an'ilay mpanoradalàna mahitsy fo ny ombo-kevitra tamin'ny valiteny Jesosy. Tsisy amin'izy ireo mihitsy mantsy hanao tahaka n'ity mpanoradalàna ity. Nanamarina ny valiteny feno fahatsoran'ilay mpanoradalàna Jesosy. Dia nambarany fa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra izy. No hoe tsy lavitra eto dia tsy midika fa efa ao anatiny. Ny ilain'ilay mpanoradalàna zany ny anaiky ny momba an'i Jesosy aloha dia hanaradia azy. Tsy mora ho an'ny mpitondra fivavahana ny manetry tena tahaka an'izany. Hanaraka zavatra izay tsy niainany mihitsy, tsy nianarany tany ampianarana mihitsy. Kanefa tsy maintsy ilaina izany. Dingana anankiray ngeza be zany ho an'ny olona lavitry ny finoana. Fanontaniana mipetraka amin'ity an'io ity eto am-pamaranana dia ny hoe ahoana no hianarantsika mitia an'Andriamanitra sy ny namantsika tahaka ny tenantsika. Ahoana ny fomba ianarana an'izany? Mitia an'Andriamanitra sy ny namana tahaka ny tena. Ary nahoana ny azo fijaliana ny vahaolana ho an'ny fanarahana an'ireo didy ireo. Tsy misy fanerena ny fitiavana. Andriamanitra dia mankahala fanerena mba ankatoavantsika azy. Tia no fitiavana ihany no antony anompontsika azy amin'izay rehetra ataontsika. Ny ankoatr'izay dia tsy eken'Andriamanitra. Io fitiavana io anefa tsy avy amintsika, fa vokatry ny fanahy izy io raha mamaky izay voalaza ao amin'ny Galatiana 5:22 isika. Vokatry ny asa ny fanahy ekitsika hiasa eo amin'ny tenantsika. Angatao ny fanahy masina hiasa aminao mba hamokatra ny fitiavana marina avy amin'Andriamanitra. Ahaizanao mitia an'Andriamanitra sy ny namantsika amin'ny fomba izay tian'Andriamanitra hitiavana azy sy hitiavantsika ny namantsika. Ary ny azo fijaliana dia vahaolana ho amin'ny fanarahana an'ireo didy ireo satria tsy miteny fotsiny Andriamanitra fa manome ohatra. Takizao ny nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, tsy hambava fotsiny izany fitiavana izany, fa tena nasehony izany. Ary tsy hoe nasehony fotsiny fa azo atao fa nomeny koa ny fomba hahafahantsika manana an'izany. Ka samia manao fanandramana, mangataka ny fanan'Andriamanitra isan'andro. Tsy vita indray mandeha izany satria nandova fahotana nandritra ny fotoana maro isika. Manaova fanandramana, mangataka ny batisa ny fanahy masina isa-maharaina mba hampianatra antsika mandritry ny andro ary isan'andro san'andro ny hitombona amin'izany hoe fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino
sy maka mahimaimpona ny fandarana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.